maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny Tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Andeha isika hiomana Midera sy Sotran'Andriamanitra. Ny salamo 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 no omany eo am-pelatananareo. Salamo 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Aoka hitsangana ianareo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha rahantsika mamaky Fiderana an'Andriamanitra ny salamo 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 manao hoe: Endreny atsara ny tabernakelinao Jehovah Tompo maro, manina sady vontonala elo ny kianjan'i Jehovah ny fanahigo. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidisidina mahita kano azy ametrahany zanany. Dia ny altaranao Jehovah Tompo maro, mpanjakako sy Andriamanitro. Sambatra izay mitoetra ao tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pon'ny lalana. Raha mandeha mamaky loha sabaka izy, dia atao misy loharano izany, ary lohaorana manaro-pitahiana azy. Miampy ireny am-pandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziony izy rehetra. Amen. Vavakatsika. Ny famindramponao Andriamanitra dia maharitra hatramin'ny taranaka fara-mandimby, ary maharitra ao mandrakizay mihitsy aza. Izany famindramponao izany no nato izao anay tsiraray avy. Izany famindramponao izany nahatraranay izao andro vaovao nomenao izao. Ary izany famindramponao izany no ahafahanay manantona eto an-tranonao indray ankehitriny. Koa nidera, nilaza, nisaotra ny herin'ny haja tokoa Andriamanitra rainay io, dia atolotray ho anao, satria Ianao ilay Andriamanitra velona, Ianao ilay Andriamanitra manam-pahefana, ary Andriamanitra manjaka amin'ny zava-boarinao. Fa Ianao ihany koa ilay Andriamanitra mamelona sy manafaka anay. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavana izay asehonao aminay. Misaotra ny amin'ny tsinjovanao hatrany ny fiainanay, ka nanomezanao anay ny tombon'andro ahavelomanay, ahafahanay mitodika aminao Andriamanitra. Na dia ora vitsy aza Andriamanitra no nidiavinay tamin'ity andro nomenao anay ity, dia matsiaro sahady izay fa efa nanity eo anatrehanao. Na ny fisainanay, na ny eritreritray ny fikasanay, dia tsaroanay fa efa tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao Andriamanitra. Koa araka ny habe ny famindramponao Andriamanitra, vonoa ny fahadisoanay, ary sasao ho afa-kelika izahay. Ka raha anatanteraka izao fiombonanay izao izahay, hiara-iombom-bavaka eto anatrehanao, dia olona ho voavela heloka, ary hanana fiadanam-po sy fifaliana hideranao Andriamanitra, hiandrandra ilay hery avy aminao Andriamanitra. Koa amin'ny anaranao ary nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hivavaka isika. Tomponay akory tokoa ny andro izay miposaka aminay ankehitriny, fa indrindra ny teninao izay manazava anay isan'andro isan'andro. Ka maky izany teninao izany izay ho ambara aminay koa ny hafatra avy amin'izany teninao izany. Dia irinay Andriamanitra, ny fananao masina hitoetra aminay, ahaizanay mandray, ahaizanay miaina, ary manaraka izay sitraponao voambara amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny Lioka 2
ny andin'ny 12 ka hatramin'ny 20 no Mofonaina voalahatra ao antsika amin'ity anio ity. Lioka toko 2 ny andin'ny 12 ka hatramin'ny 20. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehovah. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe domoina roa na zana-bory mailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandro ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy, fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahita ny Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry indray aman-dreniny Jesosy, zaza mba hanaovany araka amin'ny fomba ny lalànany amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra. Amen. Ray masonao, mana-masinana ihany fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatranany ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Lioka toko 2 ny andin'ny 12 ka hatramin'ny 20 izay efa novakiana teo no akatsika hafatra fohy amin'ity anio ity. Fomba fanao teo amin'ny jiosy ary lalàna teo amin'ny jiosy mihitsy no hoe ny lahy voalohany teraka rehetra na ny lamatoa rehetra na biby na olona dia tsy maintsy atolotra ho an'i Jehovah satria masina eo anatrehan'i Jehovah izany. Ary isan'ny nanaraka izany lalàna sy nankatoy izany lalàna izany indray aman-dren'i Jesosy. Ary Jesosy izany dia nampiarana izany fomba izany, nanaovana izany fomba izany satria jiosy ara-pirazanana izy. Dia tsy hoe voateraka akory dia tonga dia atolotra ao an-tranon'Andriamanitra, atolotra ao amin'ny tempolon'Andriamanitra, fa mbola misy fotoana, elanelam-potoana andrasana, izay vao entina atolotra ilay zaza na ilay biby eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny vehivavy rehefa miteraka dia misy rà, izany hoe mandeha rà, dia ny olona mandeha rà, dia sokajiana olona maloto na ny olona nikasika rà izany dia olona maloto. Dia mandritry ny 7 andro ao aorian'ny nahaterahana izany dia sokajiana ho vehivavy maloto na olona maloto ny renin'i Jesosy teto. Dia tao anatin'izany mila fanadiovana, mila diovina nefa, dia tsy hoe vita ny 7 andro dia afaka mandeha manolotra ny zaza ho an'Andriamanitra amin'izay izy mivady, fa mbola omena fotoana indray, omena 70 andro manaraka mba hidiovan'ilay vehivavy, mba hanadiovany tena, izay vao afaka manolotra ny zaza satria tsy mahazo mikasika ny zavatra masina ary tsy mahazo miditra amin'ny toerana masina mihitsy raha tsy maharitra ao anatin'izany fanadiovana sy fidiovana izany. Izany hoe efa 2 volana mahery izany vao afaka mifalitona ny vehivavy anankiray avy niteraka raha araka ny lalàna jiosy. Fa tao anatin'izany anefa dia efa nisy olona niandry fatratra ny ahitan'i Jesosy, nisy olona tena niandry ary naharitra tamin'ny fiandrasana ny fahitanan'i Jesosy satria efa teraka ilay Mesia, efa teraka ilay mpanjaka ho avy dia ny andrasana. Ka izany indrindra no akatsika lesona manao hoe ny olona miandry an'i Jesosy dia manam-paharetana. Ny olona miandry an'i Jesosy dia manam-paharetana. Mahavariana tokoa ry havana ny faharetan'i Simeona ny amin'ny fiandrasana an'i Jesosy teto. Satria raha ny fitantaran'ny Lioka dia olona efa miandry fahafatesana, efa ambava ahoana amin'ny fahafatesana. Izany hoe raha ny fitentsika malagasy dia efa olo-mody i Simeona kanefa niandry an'i Jesosy.
ny andro tamin'ny pahatokiny, ny andro tamin'ny pitoniana, tsy mba menomenona, tsy nametsiny, fa tena naharitra satria natoky izy ary mifana masina nametoky azy. Hoy ny Hebreo 10:1-5 hoe fa tokony hanana faharetany ianareo mba hazonareo izay alazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitantsika olombelona ry havana ny miaritra sy maharitra fotsiny amin'izao, fa Andriamanitra mihitsy no mampaharitra antsika ary manome toky antsika. Fa Jesosy Kristy, ilay mpanjaka, ilay Mesia izay nandrasa ny jiosy, ampionina azy satria tamin'izany ny jiosy dia feno korontana, feno ady, ary efa nampanantenainy mpaminany fa hisy ny Mesia ho avy izay ampionina sy ampahery azy ireo indray, dia efa nanantena izy ireo tahaka ny nanantena ny Simeona ihany koa, fa tsy maintsy ho avy izany Jesosy. Dia Jesosy izany ilay mpanjaka andrasana, hampionina sy hanome toky, hampahery indray ireto jiosy ireto. Fa isika koa ve ry havana mba maharitra amin'ny fiandrasana an' Jesosy, mba tena manam-paharetana amin'izany fiarahana sy fiandrasana amin'i Jesosy izany, ary atojo fahasairanana nareraka isika, moa ve tsy fanomezan-tsiny no mivoaka amin'ny vavantsika, fanomezan-tsiny ny hafa ary fanomezan-tsiny an'Andriamanitra hoe aiza ihany ary Andriamanitra ny tsy mijery fa ahoana izay no zohiny izao zavatra rehetra izao, fa nga Andriamanitra tsy miaino ny vavaka ataonay. Fa lesona ho antsika amin'ity anio ity dia hoe jereo ny faharetan'ny Simeona, olona efa antitra, olona efa mbava ahoana amin'ny fahafatesana, mbola nifikitra tamin'ny fahamarinana ary mbola nilona tamin'ny fivavahana ary nanantena ny ahita an' Jesosy Kristy. Fa isika ve ry havana maharitra amin'izany fivavahana sy fahamarinana izany ary afaka mitoetra eto an-tranon'Andriamanitra, mamonjy ny tranon'Andriamanitra, hiaina amin'izany vavaka sy hiaina amin'izany fahamarinana izany. Fa moa ve isika mbola maniry hahita an' Jesosy Kristy? Ka izao ry havana, na mandalo olana isika, na antitra isika, na tanora isika, dia izao no hafatra hoe mahareta amin'ny fivavahana, mijoroa amin'ny fahamarinana. Fa Jesosy Kristy dia ho avy indray izy ary hanakaiky antsika, hitoetra amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny, ary efa nomeny izany fanahiny izany, ka io fanahiny io no raisintsika hampaharitra antsika amin'izany finoana izany, amin'izany fivavahana amin'izany, ary indrindra amin'ny alalan'ny fiainantsika ny fahamarinana eo anatrehana. Fa ny olona miandry an' Jesosy ihany koa ry havana, tsy hoe manam-paharetana fotsiny, fa tena mahay midera an'Andriamanitra. Ny olona miandry an' Jesosy dia mahay midera an'Andriamanitra. Rehefa hitan'ny Simeona ilay nandrasany dia Jesosy izany, dia tena faly izy, tena faly tao am-pony, nandray ny zaza ary notrotroiny teo an-tsandriny. Izany hoe nampanakekeziny ny fony mihitsy izany Jesosy Kristy, izay ilay hoe notrotroiny teo an-tsandriny, nataony teo akaiky ny fony mihitsy, ary nampidiriny tao am-pony mihitsy aza ny finoana hoe ity ilay nandrasany efa hatrinela, ity ilay mitondra fampiononana sy fampanantenana. Tsy nisaininy akory ny hoe efa hadiva ho faty izy, fa nataony aza dia nideran'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny 2:20 izany, nideran'Andriamanitra izy, nisaotra an'Andriamanitra izy. Ary raha tohizana kely eo amin'ny 2:20 dia tena natsiaro fiadanam-po izy rehefa nahita an' Jesosy, natsiaro fiadanana ary natsiaro vovonjy tokoa izy rehefa nahita an' Jesosy ary nanakaiky an' Jesosy. Izany nahatonga azy nanandratra an'Andriamanitra
sy ny saotra an'Andriamanitra. Ka ny teny tahaka ny mpanao salamo hoe aoka izay rehetra manam-pofonaina samy idiran'i Jehovah. Fa Andriamanitra mihitsy any ry havana no mampanakaiky ny fony amin'ny olombelona tamin'ny fanomezany ny zanany dia Jesosy Kristy izany. Nataony ho akaiky ny olona rehetra Jesosy Kristy. Nataony ho an'ny olona rehetra Jesosy Kristy. Ary ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia tsy ho an'olo tokana, tsy ho ana firenena tokana, fa ho an'izao tontolo izao ary ho an'ny olona tsirairay avy. Ary Jesosy Kristy ihany koa rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao dia tena nanakaiky ny olona hatrany, na zaza izany, na lehibe izany, na antitra, na tanora, na ny marary, na ny efa ho faty, eny na maty mihitsy aza, dia nakekeziny Jesosy Kristy satria izy ilay mpanafaka. Andriamanitra ny rahana mba hamonjy sy hitoetra amin'ny olombelona, hiara-monina amin'ny olombelona. Isika ry havana indraindray rehefa tojo olana na tojo fahoriana ihany koa dia tsy vitantsika intsony izany miandry an'Andriamanitra izany, miantso an'Andriamanitra izany, fa ny fahoriantsika no efa mitoetra lalina ao am-pontsika. Ary ny fahoriantsika sy ny fangiry firian'ny nofontsika indraindray no mahazo laka. Ka tsy mahatsiaro intsony hoe Andriamanitra anie dia eo akaikintsika, Andriamanitra anie dia mijery antsika, ary Andriamanitra dia te hiditra ao anatin'ny fiainantsika mihitsy, hanafaka antsika, hanome antsika izany fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izany. Tsy laozana fahoriana ary tsy laozana olana tokoa ny fiainantsika olombelona, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia manome toky. Fa rehefa manakaiky an'i Jesosy isika, manakaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoantsika azy sy ny fampidirantsika, fampanjakantsika ny finoana azy amin'ny fiainantsika manontolo, dia ho maivana amintsika ny fahoriana izay hatrehantsika, ary ho zakantsika izany satria Andriamanitra miara-mizaka antsika izany fahoriana izany, ary atsiaro an'Andriamanitra isika ilay manafaka antsika amin'izany fahoriana izany. Ry havana malala, andeha ary isika tena hideran'Andriamanitra tokoa amin'ny fiainantsika manontolo, na ory isika, na faly isika, na sahirana, eny, na misedra olana mafy aza, dia tsarovy hatrany ny fiderana an'Andriamanitra, tsarovy hatrany ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra, satria Andriamanitra no mamelantsika handalo ireny zavatsarotra ireny, fa Andriamanitra ihany koa nefa ao anatin'ireny no manome antsika ny fiadanana, mampiseho ny voninahiny, ary indrindra manome hery ho antsika etrehantsika an'izany amin'ny alalan'ny fanahiny izay miasa amintsika olombelona ankehitriny. Ry havana malala, afatra roa ary no nomena antsika teo dia ny hoe ny olona miandry an'i Jesosy Kristy dia manam-paharetana, ary ny olona miandry an'i Jesosy Kristy dia mahay midera an'Andriamanitra. Koa manana faharetana ry havana amin'ny fanompona ny Tompo, satria raha ho avy indray ny Tompo amin'ny voninahiny dia handray antsika amin'ny fifaliana tokoa izy, ary isika dia hitsehina azy amin'ny fifaliana ihany koa. Mahaiza midera an'Andriamanitra mandrakariva, fa ny fiderantsika an'Andriamanitra no isehony voninahitr'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ka aharitra ny amin'ny fanompona ny Tompo isika, aharitra hamonjy ny tranon'Andriamanitra tahaka reto ray aman-dren'i Jesosy reto, hanolotra ny tenantsika, hanolotra ny zanantsika, hanolotra izay mety ho antsika ho an'Andriamanitra, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, mba hiderantsika an'Andriamanitra. Dia hitoetra amintsika ny ry havana izany teny izany, fa ny fanahy masina kosa hampahery antsika, hananantsika faharetana mandrakariva ao amin'ny Tompo. Amen.
Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, lehibe ny anaranao. Ary ny anaranao irery ihany Andriamanitra no mahavonjy sy mahafaka anay. Amingejany fahotana, amin'ny vesatry ny fahoriana, amin'ny adi-tsaina maro samihafa. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao, izay nanome toky sy fanantenana ho anay tamin'ity maraina ity. Fa rehefa miandry anao izay, miandry an Jesosy Kristy zanakao, dia manam-paharetana. Ary na mandalo olana azy izay, na mandalo fahasahiranana aza, dia maharitra sy miharitra amin'izany satria Ianao ny tokonay, Ianao ny fanantenana ho anay, ary Ianao no efa nampanantenana ihany koa. Mahay mijeranao Andriamanitra ihany koa izay Tompo, rehefa miandry anao, satria ny fiderananao Andriamanitra, ny fankalazananao Andriamanitra, ny fanandratana ny voninahitra ao Andriamanitra, no tombontsoa omena ao anay, ahafahanay mahita indray ny voninahitra ao, ahafahanay mahita indray ny fahasoavanao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Satria Ianao ilay mpampahery amin'ny alalan'ny fananao masina, Ianao ilay mpanazava, ary indrindra Ianao ilay mpitari-dalana. Afaka mitarika anay ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po Ianao Andriamanitra, rehefa miandry sy maharitra miandry anao izay. Ko ankehitriny ary izahay dia mivavaka aminao. Ampitoera ty anatinay tsiraray avy izao ny fananao masina, hanananay faharetana tahaka andreo mpanomponao fahizay, ka hiandry anao hatrany ary hiderana ao hatrany. Ka nafantatray aza fa mandalo ny fiainanay eto amin'izao tontolo izao, dia tsy hanararoatra ny famondramponao izahay, fa tena hanao ny sitrakao tokoa. Ta io Andriamanitra, ireto mpanomponao tsiraray avy, izay tsy manadiny ny fiderananao Andriamanitra, ny fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra eto an-tranonao. Satria izany dia efa nolazainao Andriamanitra mihitsy, fa tsara ny mitoetra ao an-tranonao, tsara ny mankalazanao eo an-tranonao, ary anitra kasitrahanao indrindra izany. Dia Ianao Andriamanitra hatrany no hampitoetra azy ireo amin'izany faharetana ny fiderananao izany, sy ny fiandrasana indray ny fiavian Jesosy Kristy zanakao, ka hitoetra amin'ny fahamarinana, hanana fiainam-bavaka, aritra amin'izany fivavahana izany anie Tompo, izy ireo tsiraray avy, ka na ny antitra, na ny tanora, na ny lehibe, na ny kely, dia samy hahita ny voninahitra ao Andriamanitra. Dia mamonjea anay Tompo, ny amin'izay rehetra zavatsarotra tsy maintsy lalovanay, tsy maintsy hampandalovina eo amin'ny fiainanay, satria Jesosy zanakao Andriamanitra aza dia efa niaina izany. Ary fantatray Andriamanitra fa momba anay mandrakariva Ianao, ary miaraka aminay mandrakariva. Izany indrindra no hanananay fatokiana ankehitriny, raha makivaky ny tontolo andronay izahay, raha andiny fiainanay miaraka amin'izao tontolo izao indray. Satria Ianao no aronay, Ianao no herinay, ary Ianao no fiarovanao anay. Dia hiaro anay tokoa Ianao Andriamanitra, hiaro anay tsy ho lavo ny fankapanahy, hiaro anay tsy ho rendriky ny fiainan'izao tontolo izao, satria izay rehetra eo an-tananao tsy misy maharombaka. Dia mitahiny olonao tsiraray avy, miara lalana amin'izy ireny, naiza alehany Andriamanitra,
ary ninona ataony dia fantatray fa omba azy ireny ianao ary hitarika azy mandrakariva. Dia mivavaka Andriamanitra akambanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Mioanay ny nasaza anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny Tsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Fandriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane, ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina iray sy vava iray, ny arahanareo mankalaza an'Andriamanitra, Rain Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.